Manonona ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy rehetra ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo na iza misy anao manaraka izao vavaka sy fampaherezana izao. Ampitiavana ary ampifaliana trano no izarako aminao ny tenin'Andriamanitra ary alohany andraisantsika izany dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao sy manome voninahitra anao izay iray malala tsara indrindra ny amin'izao tompo-taona mahafinaritra omenao anay izao. Tena hoe feno fifaliana tokoa ny fonay raha atao aminao tokoa izay andreanao amin'ity androany ity. Fantatra inonay Andriamanitra fa manakambara aminay tokoa ianao ka dia hampandreneso ny feonao ny sofinay ary aoka ny fonay ihany koa Andriamanitra mba handray izany teninao izany ka mba haniry ka moa zatoeny ao aminay tsirairay avy rehetra izay hampandrenesanao ny feonao amin'ity androany ity. Araka ny teninao hoe fa tsy miverina foana any aminao ny teny raha tsy famahatanteraka izay hampanirahanao azy ary ambinina amin'izay hampandehananao azy dia ho toy izany ny teninao izay omenao anay. Ary ny tenako manokana izay Andriamanitra ampiasainao eto dia aoka ho fantsopitahiana, aoka Andriamanitra mba ho tena hoe ho solombavanao ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ho azy irery ihany any voninahitra rehetra. Amen. Amen. Ny lohatenin'izao afatr'Andriamanitra izao dia hoe mianara midera n'Andriamanitra, n'inona zava mitranga, n'inona zava misy eo amin'ny fiainanao. Mianara midera n'Andriamanitra, n'inona zava misy eo amin'ny fiainanao. Ary ny tenin'Andriamanitra ndraisantsika fampaherezana dia Asan'ny Apostoly 9:20 dia manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Asan'ny Apostoly 9:20 dia manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Fa raha ohatra moa ianao hoe manam-potoana maka an'io 9:20 io dia mampirizika anao hatrany hoe vakio ny tenin'Andriamanitra, dinio ny tenin'Andriamanitra, saintsainy ny tenin'Andriamanitra fa izany no mahalavrary ny dianao. Ny tantarany Paoly sy Silasy no entin'Andriamanitra ampianarana sy ampaherezana antsika amin'ity androany ity. Ny zava-misy dia hoe noho ny fanompona izay nataony ho an'Andriamanitra, noho ny fanompon'izy ireo an'Andriamanitra, noho ny fanaovana izy ireo ny asan'Andriamanitra dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nosamborina izy ireo, no endrikendrehana, no aratsiana, no kapohina mafy dia mafy ary natao tao an-tranomaizina ary tsy vitany hoe natao tao an-tranomaizina ihany hoe nogadrana izany fa no bolokiana tamin'ny boloky hazo ny tongotr'izy ireo, izany hoe mba tsy hafahany izy ireo mihetsiketsika, izany hoe tena tamin'ny position izay ataoko hoe faran'izay tsy ahazahoana aina indrindra. Fa ny zava-nisy anefa dia hoe rehefa namaton'alina na hoe rehefa tamin'ny sasakalina dia nivavaka sy ny hira fiderana an'Andriamanitra i Paoly sy Silasy ary nieno azy ireo ny mpifatotra, izany hoe rehefa ny hira, rehefa nivavaka sy ny hira fiderana i Paoly sy Silasy dia nieno azy ireo mpifatotra, na izany hoe nandre azy ireo mpifatotra ary voalaza fa nisy horohorontany mafy dia mafy avy tampoka ka niozongozona ny fanorenany tranomaizina dia nivony araka tamin'izay ny varavarana rehetra ary vavy koa ny fatoran'izy rehetra. Ao anatin'izany tantara izany voalaza fa hoe nisy horohorontany mafy dia mafy avy tampoka ka niozongozona ny fanorenany tranomaizina. Izany ry hava-malala dia tia hampafantatra anao hoe rehefa zanak'Andriamanitra isika, rehefa mametraka amin'ny fiainantsika amin'Andriamanitra isika dia tsy misy sendrasendra izany, tsy hoe sendrasendra akory nahatongava ny horohorontany teto tamin'ny tantaran'i Paoly sy Silasy, tsy sendrasendra mihitsy ny niozongozona ny fanorenany tranomaizina, tsy sendrasendra mihitsy ny voan'ny varavarana rehetra sy ny hoe nahatonga ny hoe ny fatorana rehetra ny va. Efa programan'Andriamanitra izany. Ny antony dia satria nanao ny sitrapon'Andriamanitra i Paoly sy Silasy. Inona moa ilay sitrapon'Andriamanitra izay ampianarany antsika dia hoe amin'ny toe-javatra sarotra, amin'ny toe-javatra izay sarotra indrindra amin'ny fiainantsika dia mila mahay mianatra isika manandratra amin'ny feontsika hira fiderana an'Andriamanitra.
tahaka amin'ny Paoly sy Silasy. Ary tadidio tsara fa tsy misy sendrasendra. Ny Paoly sy Silasy dia tsy sendrasendra mihitsy no hoe nahatonga azy ireo nakato nanaovana azy ireo tata-tranomaizina. Tsy sendrasendra izany ny fanaratsiana, tsy sendrasendra izany ny hoe ny fanendrikendrehana, tsy sendrasendra ny zavatra mitranga, tsy sendrasendra ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao io. Na dia eritreretinao fa tena mafy tokoa, ary tena mafy tokoa izany, alay fisary an-tsainany nahazo amin'ny Paoly sy Silasy. Mety narary ny vatany, mety nanaintaina ny vatany, ary mbola nobolokiana tamin'ny blokaz koa ny tonga mba tsy hafahany metsiketsika, mba tsy hafahany mandeha. Kanefa ny zavatra nisy dia hoe ny safidy izy mirahalahy ireo ny vavaka sy hira fiderana an'Andriamanitra. Ary tsy vitany hoe nideran'Andriamanitra tamin'ny feo malemy, fa tamin'ny zany hoe nanandratra ny feon'izy ireo, satria ny mana-provizany fa hatramin'ny fatotra dia nandre azy ireo. Na dia natao tany amin'ny hoe anatiny indrindra, ary tany amin'ny tranomaizina anatiny indrindra izy ireo, fa ny mpifatotra dia ny heno azy ireo, na hoe naheno azy ireo. Nisy impacta lehibe tany amin'ireo mpifatotra naman'ireo ihany koa, na hoe izay fatotra tao amin'ny tranomaizina izany. Nisy impacta lehibe tany amin'izy ireo izany. Amin'izany ny tantara izany dia tena mampianatra anasy ianao ny tompo hoe n'inona zavatra mitranga rehetra eo amin'ny fiainanao, ny zava-misy rehetra eo amin'ny fiainanao, dia mianara mihira fiderana an'Andriamanitra. Andriamanitra dia mipetraka eo ambony fiderana, ary rehefa midera azy isika ao anatin'ny zavatsarotra dia tonga Andriamanitra. Moramora amintsika tokoa ny midera an'Andriamanitra, mihira fiderana ho an'Andriamanitra rehefa mandray fitahiana, rehefa nahazo valim-bavaka. Tena mora amintsika manandratra amin'ny feontsika. Fa eto amin'ity tantara ity dia tena mampianatra antsika Andriamanitra, ary mampirisika antsika Andriamanitra ny safidy ny vavaka sy hira fiderana ho azy amin'ny fotoan-tsarotra rehetra. N'inona zava-misy na dia mahatsiaro manaintaina ianao na dia mety tsy hitanao intsony izay aleha, mety na dia mivavaka raha mety tsy hitanao intsony izay holazaina eo anatrehan'Andriamanitra, tsy manana hery intsony ianao toa fahakivinana ao anatinao, fa eo mihitsy ianao no tokony hisafidy hianatra hihira fiderana an'Andriamanitra. Aleloia! Eo mihitsy ianao no mila mianatra mihira fiderana an'Andriamanitra. Tena zava-dehibe ny antony dia satria Andriamanitra dia mipetraka eo ambony fiderana, ary ny fiderana dia manome voninahitra an'Andriamanitra. Aleloia! Ka n'inona zava-mitranga eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao dia tsarovy fa tsy misy sendrasendra izany. Rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia tsy misy sendrasendra, fa izay rehetra lalovanao dia tadidio tsara fa tsy sendrasendra izany. Ary raha hisafidy ianao ny hihira fiderana an'Andriamanitra dia ahita ny voninahiny, satria Andriamanitra dia tsy miova, Jesosy Kristy dia tsy miova, ny herin'Andriamanitra dia tsy miova, fitiavan'Andriamanitra dia tsy miova. Fa izay afaka nataony tamin'ny Paoly sy Silasy dia afaka ataony aminao androany, afaka ataony aminao androany. Aleloia! Ka raiso ny tenin'Andriamanitra. Mety eritreritra ianao, mety hiteny ianao hoe kainao tsy mandalo amin'ny zavatra lalovako. Tena marina izany, fa Andriamanitra mahita ny zavatra lalovanao, ary hoy aho aminao hoe tsy misy sendrasendra izany. Ianao mieritreritra fa sendrasendra no nahatonga ny Paoly sy Silasy any an-tranomaizina, sendrasendra, fa rehefa mamaky ny tantara ianao dia efa programan'Andriamanitra izany. Ny antony dia satria tian'Andriamanitra ianao ho vavolombelona amin'ireo manodidina anao, amin'ireo olona izay mety mbola voafatotra ihany koa, amin'ireo olona izay manodidina anao.
fa ny fiderana fanandratanao ny feonao fiderana ao an'Andriamanitra dia hisy impact amin'ny manodidina anao, ary na dia tsy hitanao ara-nofo izany fa misy impact ara-panahy. Aleloia! Misy zavatra lehibe mitranga, misy horohorontany ara-panahy izay tsy hitanao, misy mioroorony na hoe miozongozona ny fanorenana ny tranomaizina, ary misy fatorana ny va, misy varavarana ny sokatra. Aleloia! Koa dia misy safidi mianara midera an'Andriamanitra, asandrato ny hira fiderana an'Andriamanitra ny amin'ny zava-mitranga izay misy anao. Ary na dia mahakivy tokoa ary ny zavatra misy anao fa misafidi tahaka ny Paoly sy Silasy, fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ka dia ny fanahy masina ny ampaherana ao hatrany, ampirisika anao hatrany, mba hihiranao, mba hanandratanao ny feonao, hidera an'Andriamanitra. Ka amin'ny alalan'izany dia ho hitanao tokoa fa hisy zavatra lehibe izay mitranga. Haleloia! Ka dia manasa anao hatrany moa za maka izany tenin'Andriamanitra izany, fa tena hoe tsy misy sendrasendra izany. Zavatra rehetra rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika dia tsy misy sendrasendra, fa efa ao amin'ny programan'Andriamanitra izany rehetra izany. Voninahitra ny ho an'i Jesosy Kristy. Amen. Misaotra ray eo any amin'ny teninao ary misaotra ny amin'ny fampaherezanao anay. Anao fanahy masina ampirisika anay hatrany, mba aizanay midera, ampaheranay hatrany, aizanay manandratra amin'ny feonay, tsy hoe rehefa mahazo fitahiana sy mahazo valim-bavaka ihany, fa indrindra ao amin'ny ataoko hoe amin'ny zavatsarotra rehetra, amin'ny zavatra mitranga rehetra izay mety hoe mety mandisy fanantenananay, fa ho mihitsy izay ampianaro hideranao, hisaotranao ary hanandratra amin'ny feonay, tsy ho ataonay malemilemy fa tena ho asandratra tahaka ny amin'ny anjo mara tokoa ny feonay hideranay ny anaranao. Misaotra ny amin'ny zava-mahagaga rehetra izay ataonao, voninahitra ny edy ho anao irery ihany. Amen.